Fatin-drazarano indray no hita teto amin'ny fasana mangatokana antany malandy ny maraina teo. Ny olona andeha angady lavaka sy ny mpiarabelona eo amin'ny manodidina no nahatsikaditra izany. Tantara ny zava-nitranga ity raim-pianakaviana iray ity. Vao maraindraina zao vao miboaka antsoiny tireto mpangady lavaka reto hoe misy zazarano izy narian'olona io. De no maha-olombelona zany zao koa mba olombelona nateraka amin'ny vehivavy ary manandray aman-dreny. De nandray andrekitra zany zao. Namono fono an'io zaza io de niantso manam-pahefana amin'ny tanàna misy anay teto président fokotaninay. Ato amin'ity lavaka ray ity ato aloha nahitana anazy. Ao zany le nahitana an'le ty zaza ty fa tsy fantatra ny reniny, tsy fantatra na ny rainy. Fa no maha-olombelona manofotra an-tegna zany no mahatonga anay nandray anjara ny ambona ty razana ty eto. Izay zany re tompoko nahatonga anay mifamorovory eto mifandinidiniky miantso anareo manam-pahefana ambony koa zany mba hikariko an'izay zavatra ohatran'izao fa tsy rarina fa mampalahelo. Tena mampalahelo zao zaza menamena ohatran'izao. Arina am'izao fotsiny. Io famonoana olona zao re tompoko. Zao zavatra miseho zao de famonoana olona zao. Tsy fokotany ny aveo anivon'ny Behimasy sy ny tompona ndraiky mpanjakana. Aveo anivon'ny mpitandro ny filaminana, ny ponina. 5 tsy mila nisy tonga teny an-toerana hatramin'izao. Ny any mba tonga teny zay nahazahoana ny sary. Ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Tsara ny manamarika fa fietsika hiaran'ny lalàna ary mampigadra sy andoavana onitra eto Madagasikara. Ny fietsika tahaka izao. Ny mahagaga nefa dia mbola misy sahy ihany manao azy ity eto amintsika. Tsy ampy volana lasa akory zay. Ilay iray nisy nanary tsy lavitra loatra ny sekoly se Gabriel iny. Izao ndray eto Antany Malandy no miverina ity tranga ity.